Faly manatanteraka an'izao fanompoam-pivavahana izao indray amin'ity alady fa 20 jolay 2024. Alady fa 7 aorianan'ny Trinité. Dia misaotra ny teknisianitsika tompoko manatanteraka an'izao fandraisam-peo izao sy manao ny ainy-tsy ho zavatra tokoa atomombona ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana tanterahana an'io maraina izao. Dia faly tokoa izany miarahaba ny anareo ry hava-malala amin'ny alalan'izao kirakira mpifandraisana izao, dia ho ampitomboina ho amintsika ny fahasoavan'ny tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ho fideranany tompo dia hiaraka isika hamaky ny salamo fa 430 ka ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Hiaraka hamaky izany isika tompoko. Isaotra an'i Jehovah lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miahamaka laza an'i Jehovah amiko ary aoka hiaraka manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny taotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy manga ihany tavany. Ity olo-mantsy ity ny antso dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjerin' Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramika izaho fa tsara Jehovah sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Hiaraka hivavaka isika, hisaotra sy hidera ny tompontsika. Andriamanitro, ray zanaka fanahy masina, lehibe ny fitiavanao, lehibe ny asanao, lehibe ny famindraponao, mahagaga ny fitantananao. Sakatry ny sainay ny amarony ny fahasoavana izay atobakao tsy tapaka eo amin'ny fiainanay. Ka tsy hainay ny angina tsy hisaotra sy hidera hanaja hanome voninahitra ny anaranao masina.
tanteranay amin'izao vanim-pompifavahana izao tompo hiderana isaorana anao hanomezana voninahitra ny naranao masina koa mangataka ny fanahy masinao izay tompo hiasa mahery tokoa any am-pony izay rehetra manaraka izao vanim-pompifavahana izao ka anatanjahanao anafianao hery anay fa noho ny aminao Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany saotra raha eo amen. Iny ampanajana ry hava-malala sy amin'ny fanetrehetena ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Raha velona koa Jehova dia Jehova no holazain'ny firenena ho fahasambarany sy ho reharehany. Fa adala ny oloko ho Jehova, zaza tsy mba fantany, zaza tsy misy sainy sady tsy manam-pahalalana. Sambatra ny mahisy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Aoka isika iondrika, iaika ny tsy fahatanterantsika, iaiky ny tsy fahamendrentsika eo anoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay avy norenesitsika izany. Andriamanitra rainay eo, ny voninahitra, ny harena, ny fahaizana amam-pahalalana no heverinay indraindray fa antoko ny fahasambaranay sy irerianay fatratra. Zavatra mety indramina ihany, traim-pimaso dia mety tsy hisy intsony, mety ho simba, mety ho lanin'ny kalalao, izany tompo no nirerianay sy nataonay antoko ny fahasambaranay. Andriamanitra, tsy nanome aza anao izay, tsy nirehareny amin'ny fitantananao izay, tsy nahatsiaro sambatra izay noho ny amin'ny fahasoavana izay atobaka ao teo amin'ny fiainanay. Miaiky fa diso ry Tompo. Miaiky fa tsy nitoky taminao, fa nitoky tamin'ny zavatra izay hitan'ny maso ihany, izay indray mpimaso dia tsy hita. Tompo,
mamindrafo mamela eloka noho ny tsy fahamendreanay fa taminao dia taminao tokoa tompo no nanontanay noho ny aminao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no angatanay azany mivavaka fifonana izany saotra ray io amen. Ho antsika izay mibebaka marina, raiso ampifaliana ny tenin'Andriamanitra izay atolony antsika ho famelana ny helitsika. Noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fo aminao aho mba tsy hamigorana anao, fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho Jehova, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona izay voavela eloka ry havana dia samy manambara amin'ny mpabe maso ny finoany, ka hiaraka isika hanao ny hanonona ny finoana, ny fanekempinoana apôstôlika. Minon'Andriamanitra Raitsoa, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana izay hamakitsika ny
soratra masintsika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Samuel faharoa toko fahafito andiny fito amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia hotoizantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ary ho faranatsika ao amin'ny Lioka toko fahavalo andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy roapolo. Mialohan'izany nefa dia okotsika hivavaka. Misaotra anao zay ry iray fa ny fiantsonao anay izao maraina izao dia ahafantaranay fa tianao sy tsy fonao hivery izahay ka omenao ny teninao tsy tapaka isan'andro. Ny mpitondra ny teninao anie hanazava sa mpianatra anay ny sitrakao ny fonao ka ny teny izay entinay aminay tokoa dia teny izay iainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy navanay izany. Amen. Samuel faharoa toko fahafito andiny fahafito amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazainy natana tamin'i Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe: zinona moa Jehova Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no vimbininao ambaraka ankehitriny aho, ary mbola ataonao ho zavatra kely ihany azy zany Jehova Tompo, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany difanao ny olona Jehova Tompo. Ka inona tsoa no lazainy Davida aminao? Fa ianao Jehova Tompo no mahalala ny mpanomponao. No ny teninao sy araky ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io, ampahalalanao ny mpanomponao. Koa amin'izany dia lehibe ianao Jehova Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra fa-tsy ianao arak'izay rehetra reny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra avotana ho olony sy anaovana anarana ho azy, ary anaovany zavatra lehibe ho anareo sy zavatra mahatahotra ho anotanao teo anatrehany olonao, izay navotanao ho anao avy tany amin'ny firenena Egypta sy ny andriamaniny. Dia nampitoeranao ny Israely olonao mandrakizay, ary ianao Jehova no efa tonga andriamaniny. Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay ahay mampianatra ny sasany kosa. Miafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba naningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia satrona sady voninahitra izy, raha tsy manezaka araky ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany andray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazava-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovo Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaky Davida araky ny filazantsarako, izay aretako fahoriana hatramin'ny fahatoana azy, ohatra ny mpanao ratsy, nefa ny ten'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy, mba ahazon'ny reny koa famonjena,
dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba ny voninahitra mandrakizay. Matoky izao tenin'izao, fa raha miara-maty aminy isika dia ara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia ara-manjaka aminy. Raha mandazy isika, izy kosa andahtsika, fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky any izy fa tsy mahazo mandà ny tenany. Lioka 7:29 ka hatramin'ny 8:30. Dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifin'ny Galili izy. Ary niantanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna, izy efa nanana demonia, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano, fa teny amin'ny fasana. Fa no nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, moa mifaninona akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro? Masiny ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidiny fanahy maloto hivoaka tamin-dra lehilahy. Fa efa nahazo azy ely zany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra, na ny tenany, na ny tongony, ka nambenany izy, nefa notapahany ny fatorana, ka nentiny demonia niririna ka nenefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy, Legiona, fa demonia maro no efa niditra tao aminy. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nonoho. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasina teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. Dia nekeny, ary ny demonia rehefa nivoaka tamin-dra lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farihy, ka dia maty tany. Ary no nitany mpiandry zany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba izay izany natao izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy dia nahita ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia, fa izy nipetraka teo anilany tongotry Jesosy, nitafy lamba sady ary saina. Dia raiky tahotra ireo, ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany an-tany Gerasena manodidina dia nangataka an'i Jesosy hiala aminy, satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana ny sambo kely ka niverina. Ary lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy. Nefa nampodin'i Jesosy izy ka nataony hoe, hody ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran-tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ray masino, manao asinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana.
fa miarabantsika riariavana ratry ity alahady ity indray zay fotoana iarahantsika mivavaka any tokantrano ary iarahan'ny fiangonana raha teo koa moa midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsaramasina araka ny Luka toko 9 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:30 moa zany dia anakinantsika ny toriteny izay tsy afa-tsy akory fa ao anatin'ny perikioba izay novakina tamintsika mianakavy teo ihany ry havako malala. Ity Luka toko 9 ity zany dia miresaka ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy demoniaka tao Gerasena. Ao anatin'ny ataontsika hoe fianarana ny teolojia ry havako, fianarana momba ny fandalinana ny momba an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy manodidina momba ny finoan'Andriamanitra zany dia misy sampampahalalana anankiray amin'ny fianarana fandalinana ny fotompinoana. Ary ao anatin'izany fandalinana ny fampianarana ny fotompinoana zany izay misy isan-karazany fampianarana atao ao. Misy mandritra ny fotoana ela moa ny andalinana azy. Fa misy anankiray ao anatin'izany fandalinana ny fotompinoana zany tahaka ny anarana hoe hoana ny anjely, hoana ny fanamasina, hoana ny fiangonana, hoana ny asa misiona sy ny sisa rehetra dia misy ampahany kely anankiray antsoina hoe démonologie na ny fianarana momba ny démonie sy ny asany maizy azy, ny fanjakany, ny fomba fiasany sy ny sisa rehetra. Ary dia matetika ity andinitsotra masina ity rehefa ko malala ny Luka toko 9 dia ampiasaina amin'ny fandalinana momba ny ataontsika hoe démonologie rehefa mampianatra momba ny hoe inona moa ny fanaratsy ny fiangonana. Anatin'ny fianarana antsoina hoe démonologie na koa indray atao hoe ponérologie. Ny antsoina hoe ponérologie dia poneros fahalovana. Ka rehefa mandalina momba ny antsoina hoe azotra masina zany teolojianina ao anatin'ny tokotany ny antsoina hoe fotompinoana io dia matetika resahana mihitsy ity Luka toko 9 ity izay tsy izy ihany moa fa ity toko 9, Marka toko 5 dia miresaka momba ny démonie. Ka amin'ity afaka malala antsika tsy resaka démonologie akory eto amin'ity toriteny ity, raha ny amina fampianarana afaka resahana ihany amin'ny fotoana mety ilana zany angambany. Fa everitsika hoe ny filazantsara ny resahantsika ny teny fikasana tarafina amin'ity Luka toko 9 ity, tarafina amin'ny hoe manoloana ny asan'ny démonie, manoloana ny endrik'isehony zany asan'ny démonie zany dia inona ny teny fikasan'Andriamanitra, inona ny endrik'isehony fitiavan'Andriamanitra. Ary dia raha mamaky zany tsika ravako malala dia mahita ny tapany voalohany ny 2:20 sy ny 7:20 dia naorinan'izany mihitsy aza dia mahita nataontsika hoe ny asan'ny akon'ny asan'ny maizina na ny asan'ny démonie eo amin'ny fiainan'ny olona, eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Fa io maraina io dia misy mail nalefa nazoky anankiray, asana ny perikioba ty ngambany, mpitandrina moa dia fandefa email eo. Dia nalefa n'ilay zoky anankiray ilay mail mitantara an'izao tantara zao hoe nivory hono ny miaramila ny Satana rehetra manerana an'izao tontolo zao. Mbola afa mivory moa ny miaramila ny Satana satria mbola tsy tonga ny farany, fa rehefa tonga ny farany dia hoany amin'ny farimy rehetra hafa avokoa izy rehetra. Fa zao izy mbola manjenjeny eny amin'ny rivotra eny, ary tenanao fivorina izy hoy ny fitantaran'ity zokiray aman-dreny mpitandrina mpampianatra teolojia. Izy nivory dia rehefa nivory izy dia ataoko hoe ono satria tsy fampianarana nentina nampianatra na zavazavatra ihany. Dia nivory reo Satana dia zao ny teneniny hoe zao ny lehibe ny tenen'ilay mpitarika hoy ny filazan'ity pastera mitantara hoe tena tsy hitantsony izay anaovana ny olombelona fa miamivavaka izy amin'izao toe-javatra raha vao mainka izy miamivavaka, mibetsaka ny toriteny reny, mibetsaka ny zavatra reny, vao mainka izy miamivavaka ary tsy azo fehezina intsony na ny fankanesana ny am-piangonana ary na tsy mankany am-piangonana ilay izy dia tsy azo fehezina intsony ny famakiany ny baiboly, ny fenony ny tenin'Andriamanitra, toetrany tsy hotana intsony izy ary tsy azo ferana intsony ny fifalaisany sy ny fiainany firaisanaina amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ka noho zany dia tsy maintsy manova fomba fiaditsika hoy Satana. Dia hoe ahoana ary natao hoe dia zao hoe tsy ferantsika intsony izy amin'ny fivavahana, alao tsy ferana intsony izy amin'ny fivavahana, tsy ferana intsony izy amin'ny famakina soratra masina, fa izao aleo isitsika zavatra maro samihafa mahavariana azy. Ataontsika feno dokam-barotra
ny tanàna ny toerana ataontsika tototry ny asa izy ka tsy anam-potoana intsony hamakinana io baiboly io rehefa aveo asiantsika olana maro isan-karazany tranga eo amin'ny manodidina azy hanadonony ny finoany tsy metsika fotoana ntsony izy ho fiaraha mivavaka tokantrano sy hitafany amin'ny vady aman-janona na ao anatin'ny mpianakavy ny finoana dia raha vatsika ny fifandraisana fa ndeha volena zavatra maro samihafa mba hahavariana sy hanitona azy ary dia anankiray amin'izay ataontsika hoe mampieritreritra ravako malala fa tsy mifanalavitra amin'izany mihitsy ny asehon'ny lioka toko fahavalo eto momba ny ataontsika hoe ny asan'ny demoni melony ny andrenesantsika ny hoe inona moa ny filazantsara manoloana n'izany fantoka satany zany hoy ny andininy fa 7 dia ny fanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao tanàna izay nanana demoni Jesoa ary izy dia efa ela no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra ela tao an-trano fa teny amin'ny fasana mamitana tsara mihitsy zany ravako malala ny fiainana ao amin'ny fahamaizinana na ny fiainana ao anatin'ny aizina fiainana eo ambany vahony satana na ny fiainana lavitra n'Andriamanitra tsy nitafy lamba tsy nitoetra ao an-trano eny amin'ny fasana ravako malala inona ny dikan'ilay hoe tsy nitafy lamba jereo tsara fa raha vao nanota raha lehilahy sy ny vadiny amin'ny Genesis toko 7 dia nitsapany voalohany indrindra dia nienatra nitsapany voalohany indrindra dia nienatra tsy nitafy lamba ary eto dia izay ihany naveriny lika manao hoe ny asan'ilay ratsy zany dia izao mampitanjaka ny olona sanatria ina dikany hoe mampitanjaka ny olona telo farafaratsy ny dikany hoe tsy nitafy lanja mampitanjaka ny olona voalohany dia izao manala baraka azy mampitondra enatra azy tsy misy zany asan'ny devoly ka mahatonga ny olona ho be voninahitra tsisy an'izany riavako malala ny asan'ilay ratsy dia izao manao izay hahafa baraka sy hahatonga enatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainan'ny olombelona mety mamiratra fotoana vetivety ihany mety ho tahaka izany ihany fa izao ny hafarany dia izao enatra mandrakizay ny solatra masina izay le tenenina hoe mampitanjaka manala ny lamba eny amin'ny olona ary zany rehefa ko malala asan'ny demoni hotsika manao hoe mahatonga enatra mahatonga fahafaham-baraka ary figako moa rehefa ko malala tsy hitantsika amin'izao andro zao scandale any États-Unis scandale any Frantsa scandale any Angleterre sy ny sisa rehetra zany ny asan'ny devoly rehavako manala baraka mampitanjaka mampitondra enatra ary dia ny faharoa dia nidika ny teniko hoe dia tsy nitafy lamba izy tsy izay ihany fa izao koa tsisy fiarovana izy ny lamba rehavako malala dia izao fiarovana ririnina motsika zao dia fantatrao tsara fa raha kely indrindra lamba roa na telo ny rakofana sy tafiana ny dika ny teny hoe ny fitafiana amin'ny ao anatin'ny sotra masina dia zao rehefa malala fiarovana vakio tsara ny Efesianina dia iakanjoy na tafio ny tahaka izao ny dika izany dia zao rehefa malala le hoe tsy nitafy lamba dia zao tena tsisy mpiaro tsony mianjaanja tsisy mpiaro ary ny olona rehefa malala rehefa tiany satana dia zao olona tsy misy mpiaro tsony mba ho pitehany ny fiainana faharavana zany mianjaanja tsy misy mpiaro zany hoe ny olona rehefa rona makany amin'ny fahamaizinana dia tonga mitenenina reo amin'ny teny frantsay hoe des armées zany hoe tsy manana fitaovam-piadiana eny amin'ny tsony izy hoentiny miatrika ny fiainana tsy manana fitaovam-piadiana hoentiny miatrika intsony ny olana izy izay nidikany hoe tsy nitafy lamba tsy manana heritsaina intsony izy tsy manana herim-ponoana intsony izy tsy manana fanantenana intsony izy tsy manana fifaliana intsony izy ary dia inona nefa rany izay le tsy nitafy lamba dia nefa rany dia fahafatesana fahakiviana faharavana zany ny asan'ilay ratsy rehavako malala teneny ny liokio ary fatety rehavako malala dia izao koa amin'ny hoe nidikany hoe tsy nitafy lamba ihany ntsika tao dia izao miala lay mahaizy azy ny fitafiana na ny akanjo no mamaritra mahaizy azy ny olona amin'ny zoatra masina jereo tsara lioka toko 7 ihany no tantaran'izany lay zanaka adala rehefa ny akanjo ny rovotra rehefa ny akanjo ny podika ovatsy ty lioka toko fahavalo ty ihany dia tonga ny ray ny teny taminy rehefa nody izy manao hoe ampiakanjo izy zany hoe ny fidikan'ilay akanjo dia milaza mahaizy azy ny tena
misy ny akanjon'ny mpanjaka, misy ny akanjon'ny miaramila, misy ny akanjon'ny mpitandrina, misy ny akanjon'ny mpitsabo sy ny mpampianatra sy ny sisa rehetra. Zany hoe fitafina dia tena mamaritra ny maha izy azy ny tena. Fa rehefa ohatra ka potehin'ilay ratsy, tonga ilay ratsy dia zao ny mahamaika azy dia ny manimba izay mahaenao anao zay, manimba ilay maha izy azy, maha isikatsika potehiny asan'ilay ratsy zany rehefa koa Andriamanitra mandrakotra voninahitra. Ny boky Genesis 3:7 hoe rehefa nanota ny olombelona dia nampiakanjon'Andriamanitra akanjo hoditra izy. Andriamanitra mampiakanjo akanjo tsara sy akanjo mafy, ary hoy Paoly hoe hitafy Jesosy Kristy tompo mampiakanjo antsika tsara. Fa izao ilay ratsy kosa rehefa koa malala dia ity mandravy zany, mandravy zany. Saingy tsy nijanona teo ny fitantaran'ny Lioka rehefa koa malala. Raha izay dia faharavana, raha izay dia nandresy Satana. Raha mijanona eo amin'ny 20 dia nandresy Satana. Inona? Tsy nitafy lamba, rava, fiainana, maha izy azy. Hoy ihany Lioka manao hoe anka vitan'izany ihany. Tsy nitoetra tao an-trano izy. Tsy nitoetra tao an-trano izy. Zany hoe lasa mpanjenjena, mpirenireny. Ny dikany teny hoe trano dia tsy hoe fonenana ihany rehefa koa malala, fa sady mamaritra fiainam-pianakaviany zany, mamaritra tantara zany, mamaritra fanabeazana zany, mamaritra antonasy zany, mamaritra maha izy azy, mamaritra sotoavina. Zany rehetra zany natao misaotra masina hoe trano, fa tsy hoe tafitrano dia rindrina natao hoe trano izay fotsiny ihany. Asan'ilay ratsy zany, asan'ny devoly zany rehefa koa malala dia mandrava io trano io. Amintsika miresaka izao dia tsika miresaka amin'ity zany amin'izao tonjatena antsika izao dia misy vozina tsikelikely io faharavana antsoina hoe trano io. Faharavana, tsy fanaovanao zava-dehibe ny fanambadiana, tsy fanaovanao zava-dehibe ny fiaina tokantrano, tsy fanaovanao zava-dehibe ny fiainan'ny fitezana anatin'ny tokantrano, fa fanaovanao zava-dehibe fotsiny izao ny olona tsirairay avy. Ary dia zao moa zany raha mpitahina amin'ny taonjato faha 20 dia hoe misy fiarahamonina mitsiranoka ary misy fiarahamonina mivaingana. Inona dika zany ry havako? Natsoina hoe fiarahamonina mitsiranoka, société liquide, dia zao iainantsika zao vozina tsikelikely zao. Fa misy kosa ny fiarahamonina mivaingana, société solide, dia lay voalohany mamaritra ny tsoina hoe fiarahamonina mivaingana tsara. Na ilay fiarahamonina misy endrika mivaingana tsara dia fiarahamonina miorina voalohany indrindra amin'ny fiainam-pianambadiana, miorina voalohany indrindra amin'ny fiainam-piankohonana, ray zanaka, ray aman-dreny. Zay ny fototra iorenana antsoina hoe société solide. Fa zao ankehitriny izao rehefa koa malala dia tsofoka tsikelikely atao anatin'izao tontolo izao ilay fiarahamonina liquide, zany hoe ilay fiarahamonina tsy misy endrika. Ny ataontsika hoe ny rangoka rehefa koa malala dia tsy misy endrika. Rehefa ataonao anaty tavoahangy izy dia ohatra ny tavoahangy. Rehefa ataonao anaty vilia izy dia maka mibika ny vilia. Rehefa ataonao araraka ao amin'ny tany izy dia maka mibika ny tany. Zany hoe tsy tena misy endrika amantarana azy, fa arakaraky ny toe-javatra, arakaraky ny fitrangan-javatra fotsiny izao. Ary dia izay ry havako malala izao fiarahamonina iainantsika izao. Faharavan'ilay trano. Ary ny tiany izao tontolo izao dia ity, tian'ny olona anjenjena tsy mahana izay maha izy azy. Io ilay tenenina manao hoe tsy nitoetra tao an-trano izy. Lasa société liquide. Tsy misy heviny tsony zany tokantrano zany, tsisy heviny zany zanaka zany, tsisy heviny zany fiainana andavanandro, tsisy heviny zany mandeha ho azy. Ny havako malala ny fahatelo dia ity, nitoetra eny amin'ny fasana izy. Ary dia mampatsiaro ny toriteny nataon'i Jean Paul II, Papa Johanny Paul faharoa, momba ny antsoina hoe kolotsaina ny fahafatesana. Ozy manao hoe zao tontolo zao ankehitriny na dia mandroso be ara ny siansa dia zao mamaka ao anatin'izao tontolo zao ny kolotsaina ny fahafatesana. Zany hoe ny zavatra ataon'ilay zao tontolo zao dia tsy maintsy miafarany amin'ny fahafatesana mandrakariva, fa tsy mba miafarany amin'ny fiainana. Mandeha ny médecine na ny fikarohana dia zao lasa tonga any amin'ny famonoana. Eny an-tenatena izy baka any amin'ny fiainana, fa izao mifanasitranana. Fa ao anatiny koa rehefa koa malala dia izao lasa miafarany amin'ny famonoana. Tafiditra daholona resaka ahoana momba ny euthanasie, ahoana momba ny avortement, zany rehetra rehefa koa malala. Mahatonga Johanny Paul faharoa tena manao tena manjaka loatra tao amin'ny tontolo izao ny kolotsaina ny fahafatesana.
mifarany amin'ny fahafatesana mandrakariva na dia le farany hitatsaina ny men'andriamanitra raha dia rehefa aveo mivadika tonga any amin'ny fahafatesana. Hitan'ny olombelona ny fitaovam-piadiana momba ny arma atomika, momba ny ataontsika hoe ny atome, lalàna amin'ny feny atome. Saingy izao ny efarany tonga any amin'ny famonoana ihany. Hitan'ny olombelona momba ny ataontsika hoe dia ataontsika hoe zavatra plastika izay avy amin'ny petrolina, fa nefa rany tonga any amin'ny fahafatesana ihany. Na soa izy tany am-poalohany fa nefa rany tonga any amin'ny fahafatesana ihany. Dia avako malala io tenen'ny liokio teny amin'ny fasana nahitanany olona, zany hoe mitsanga kehitriny dia zao kolotsaina ny fahafatesana. Azany dia afaka malala ny hitantsika indraindray na dia niresaka resahan'ny olona lakehitriny dia tsy miresaka ratsy ny fahafatesana, mifarany amin'ny fahafatesana, mifarany amin'ny fahakalana, amin'ny fifamonoana, amin'ny fifandrafiana, kolotsaina ny fahafatesana. Asan'ilay ratsy zany dia afaka malala. Olioka manao hoe dia izay tonga ilay lehilahy izay nanana demonia ary tsy nitafy lamba izy, tsy nitoetra tao an-trano izy, fa teny amin'ny fasana. Faharoa dia afaka malala. Ady farany inona ary nataon'Andriamanitra manoloana an'izany fiarahamonina izany? Eo an-daniny ity ilay fiarahamonina na ity ilay olona izay ampiasain'ilay ratsy, na fatoran'ilay ratsy mihitsy ka mahatonga azy veriasina, mahatonga azy fitaovan'ilay ratsy manjenjena, tsy mahana izay maha izy azy, ary ny fiainana azy akolontsaina ny fahafatesana. Io tsy voatery olona mihaja na tsy mihaja, fa mety ho zany daholo ny olona rehetra rehefa tsy ao amin'ny tompo izy. Dia ny faharoa afaka malala dia izao nisitranon'i Jesosy izy. Iantsika ny elanelany tamin'ny resaka ny fanaovan'i Jesosy sy ny zavatra rehetra, fa nisitranon'i Jesosy izy, nisitranon'i Jesosy izy. Dia arian'ny andininy fa 10:30 rehefa nisitranon'i Jesosy izy dia jereo tsara le avako malala ny tenin'ny lioko amin'ny tantara azy. Dia nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy, nitafy lamba sady asaina, ary niteny nangataka tamin'i Jesosy ny hoe avelao aho mba hiaraka aminao. Andininy fa 30. Dia hoy Jesosy hoe mody ihany any an-tranonao. Dia afaka malala jereo tsara ny fahasamihafana. Rehefa sitrana ilay lehilahy dia mipetraka teo tongotry Jesosy izy, ary sainy izy, nitafy lamba izy, ary nasain'i Jesosy nody any an-trano. Zay le ataontsika hoe société liquide, solide, zany hoe miverina le maha izy azy an'ilay olona, miverina indray lasa misy endrika ny fiainany, lasa azo fatarina ny fiainany, lasa mijoro amin'izay maha izy azy izy. Olika manao hoe dia nipetraka teo aorian'ny tongotry Jesosy ny voalohany, mifiantombohan'ny fanasitranana le avako malala, mitoetra eo amin'ny tongotry Jesosy. Midikany hoe mipetraka eo amin'ny tongotry Jesosy, tsy eo ihany lika amin'ny tantarana io, fa lika efa amin'ny tantarana io. Dia miaino ny fampianaran'i Jesosy, tsaroantsika tsara Marta sy Maria. Marta mipetraka teo amin'ny tongotry Jesosy, tsy io ihany ilay vehivavy nanasa ny tongotry Jesosy tamin'ny volondohany. Ny tongotry Jesosy midikany hoe mitoetra eo amin'ny tongotry Jesosy dia izao miaino ny tenin'Andriamanitra, mianatra amin'Andriamanitra. Izany dia afaka malala ny fiantombohan'ny fanasitranana dia tsotra fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana mifanerasera amin'Andriamanitra, fiainana miombona amin'Andriamanitra. Izay ny fiantombohan'ny fanasitranana. Ary rehefa mianatra ao amin'ny tongotry Jesosy ny olona le avako malala dia miverina mitafy lamba indray izy. Fanohatra amin'ilay niresahantsika tary aloha, mitafy lamba izy arovan'Andriamanitra, mitafy lamba izy rakofa voninahitr'Andriamanitra, mitafy lamba izy manana izay maha izy azy, tsy enatra ny fiainany fa voninahitr'Andriamanitra, tsy tahotra ny fiainany fa manana piaro izy, tsy fahakiviana ny fiainany fa fandresena. Ary ho ihany ny filazan'ny Lukas manao hoe dia arisaina inge izy. Io le mahasamihafa ny fatorana sy ny arisaina. Ny olona voafatotra avako malala dia tsy afaka mieritreritra intsony izy hoe inona mety amiko, inona ny tsara, inona fatorany Satana dia mahatonga ny olona tsy mahay manavaka hoe tiany tsara. Andevoziny Satana izy ka izay ataon'ny Satana hoe tsara, na ataon'ilay fiarahamonina hoe tsara, na ataony hoe tsara, fa tsy mahay manavaka intsony izy hoe tsy tsara zany fa itiany tsara. Zay ny dikan'ilay hoe ny tompo avako malala rehefa manafaka dia manome fahazavan-tsaina, ary saina izy. Fanahy masina avako malala tsy tahaka ny fanaratsy. Fanaratsy dia mamatotra
possédé nareo fanarasy dia mamatotra fa ny fanahy masina kosa tena manome fahazavan-tsaina samihafa tsy mamatotra ny fanahy masina fa manome fahazavan-tsaina aizany olona manavaka aizany olona mamantatra aizany olona misafidy aizany olona mandray andraikitra azay mahatonga alika eto miteny raha voasitrana izy ka afaka lay aizina lay asan'ny satana dia niverina ny fahazavan-tsaina dikany hoe verina ny fahazavan-tsaina dia zao afaka izy zany mahafantatra ny tsara izy afaka manao ny tsara izy manana herim-panahanao ny tsara izy tiany tsara izy zay ny verina ny saina dia hoy lika manao hoe tena sain'i Jesosy ny verina nakany an-tranony izy tiany le lehilahy ireny manao hoe za mba dia hiaraka aminao Jesosy tena nysitranonao alao mba hiaraka aminao tena alao mba hiaraka aminao mihitsy ako na mety amiko miaraka aminao fa nivojenao dia hoy Jesosy hoe ndany anao mody any an-tranonao zany hoe jereo ny fianakavianao jereo ny ankonanao mbola misy adidinao ao misy karazan'olona roa zany avako malala ny antson'Andriamanitra misy olona tenenin'Andriamanitra manao hoe ilozy any tokantranonao ilozy any feny tokantrano moa ny iloza fa ny hoe ilozy ndia ataontsika hoe ny fiainam-pianakaviana no ny antso manokana misy an'izany fa tsy ny olona rehetra zany misy nantsoina tsy hanambady no ny asa fitoina filazantsara misy zany dia afaka malala fa tsy ny olona rehetra kory noho izany misy karazana antso roa zany misy la hevitra le hoe antsy ny tokantrano dia tsy atao zava-dehibe manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra no ny antson'Andriamanitra misy zany fa izao tsy ny olona rehetra koa ry avako malala no natao tsy hanambady tsy ny olona rehetra koa no antsoin'Andriamanitra ka hanao zava-dehibe ny filazantsara melohany tokantrano azy indraindray tahaka andry Petera ohatra dia no ny antson'Andriamanitra dia nandeha nitoro ny filazantsara na ary Paoly tahaka izany fa izao misy olona antsoin'Andriamanitra tena miasa ao anatin'ny tokantrano zany hoe efa antso sady ry avako asa tonoina fa antso voalohany indrindra ny ao anatin'ny tokantrano io dia modiany an-tranonao aza maika mezakazaka manao fa nao vanjiro lavatongotra fa nao vanjiro lavatongotra dia tanao fa rehefa njiro ny lavatongotra dia mazava be ny any lavitra fa ny akaiky eo maizina zay ny fa nao vanjiro lavatongotra mahazava ny lavitra fa tsy mahazava ny akaiky dia be dia be ny kristiana ry avako malala fanaovanjiro lavatongotra mazava dia mazava ny any velany fa ny ao anatin'ny tokantrano maizina lasa tsy mahavita miasa mibabavaka ao anatin'ny tokantrano akory dia hoy Jesosy dany anao mody any tokantranonao dia ambarao amin'ny havanao ambarao amin'ny namanao ambarao amin'ny olona ho tokantranonao zava-dehibe nataon'Andriamanitra zany hoe dany anao miasa amin'ny olona akaiky anao ry avako malala zany dia filazantsara eto mpamarana ary toitsika manao hoe satana dia faharavan-javatra no heviny tsy mila fanazavany zany fahaitsika fototry ny faharavana isan-karazany dia izao lay ratsy io ary nytoekarena mbola nipiteha hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe dia nidiran'ny satana ny kisoa roa arivo dia navarimbariny tany anaty ranomasina kisoa roa arivo be dia beka zany ataovy hoe roa hetsy ny vidin'ny kisoa anankiray atsisy kisoa roa hetsy ny kosa aloha fa raha kisoa roa hetsy ampitomboana roa arivo dia efa efajato tapitrisa ny vidiny zany nidikany io sary io dia zao pitenja aza raisina amin'ny lafiny hoe ka biby maloto ke any amin'ny toerana azo mipina biby maloto mihitsy io satria any amin'ny faritra ivelan'ny Palestina io tantara io no miseho any Gerasena zany hoe tsy ao anatin'ny tanin'ny Palestina dia misy olona mipikosoa ohatra leto Madagasikara hoe misy olona vady kisoa dia misy olona tsy mivady kisoa dia misy olona mipikosoa fa nipitehany satana mihitsy nidikany lay toekareny satana dia mpanimba zavatra ary nipitehany batonga ny Jesosy koa ho voaroka rehefa rava le toekarena dia rehefa rava le toekarena dia ndroahan'ny olona Jesosy ianao Jesosy manimba amin'ny fiainanay ianao manimba ny toekarenanay ianao tsy mahazo miditra ty aza any Jesosy zany aza resahana ty amin'ny orinasanay aza resahana ty amin'ny toeram-piasanay aza resahana ty anaty bus aza resahana ty zany Jesosy zany fa manimba toekarena manimba business zany Jesosy zany dia afaka malala mitranga ankehitriny mazava zao efa lahika dolo ny zavatra rehetra aza mba resahana za mihitsy Jesosy manimba zavatra zany fa aleo zany dia afaka malala io tsy Jesosy anefa no nanimba azy fa satana dia izao vokatrizay dia ndroahany Jesosy saingy nefa rahan'ilay tantara dia zao dia afaka malala
Jesoa voaroaka fa nametraka ambasadeur izy. Dia le lehilahy nositrano. No Jesoa hoe za ndeha fa voaroaka fa ianao kosa no mandana tronina ataon'Andriamanitra. Resy Satana. Resy Satana. Jesoa no roahana. Fa lazaina fa manimba zavatra noho ny Satana nanimba azy. Fa izao rehefa ko malala, hoy Jesoa manao hoe tsy manino, za ndeha fa izao za manana mpianatra be dehibe eto amin'izao tontolo izao. Toy izy matsain'le lehilahy manao hoe andana mbarao no nataon'Andriamanitra, za ndriavako malala. Tsarovy za ndriavako amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Enao no ambasadauron'i Jesoa. Enao ny solotenan'i Jesoa. Toy ny eo mandrakarivo Jesoa rehefa eo enao. Any an-danitra izy ankehitriny mifona ho antsika eo tananakavanan'Andriamanitra. Fa izao koa eto amin'izao tontolo izao izy no ianao. No isika ry havako malala. Dia inona ny tokony ho fedinina am-pelatanantsika? Matokiry havako malala, mitoetra eo tongotr'Andriamanitra, eo amin'ny tongotry Jesoa, mianara, mifikira amin'ny vavaka, amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny finoana. Ray Jesoa mpanafaka ny ry havako malala, ampahery ianao ary ampatsiaro anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Dia mody any amin'ny tranonao ianao, any amin'ny toerana rehetra izay misy ianao, dia ambarao fa fiainana, fifaliana, fandresena, voninahitr'Andriamanitra ny eo amin'ny olona rehetra izay no afahany Jesoa tahaka anao. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotra anao zahay fa izao tontolo izao mangeja, mandrava, manimba, manakorotana ny fiainan'ny mpanomponao izay miseho amin'ny endrika maro samihafa izany. Fa ianao kosa mamerina anay ao amin'ny asin'ny fitiavanao, ao amin'ny asin'ny tokantranonay, sambatra eo anivon'ny fianakavianay, eo anivon'ny tanindrazanay. Tsy mpanjejena aty amin'izao tontolo izao zahay, fa manana antom-pisiana, manana antom-piainana, dia nitorony voninahitra eo amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesoa fa efa no afahanao zahay tamin'ny asa ratsy ny raty izao tontolo izao, ka ataonao manana fiainana tsara eo an-tongotrao. Dia rakofo ny fahasoavanao hatrany, ny fiainanay, ny tokantranonay, ny asanay, jereo ny namanay, jereo ny havanay, jereo renydretreny. Tompo, ampitoero amin'ny fifaliana ao aminao Jesoa. Dia akinona feno ampelantananao Jesoa, ireo havanay tsy salama, ireo fanasitranana, ireo izay manana ady am-panahy ataovy mandresy, ireo manana olana isan-karazany aoka tsy ary fa manana anao izy. Arovy amin'ny fakapanahy ny zanakay. Iomboranay Jesoa ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay any an-danitra. Amen.
raiso ny tsodrano ary ny fiadanan'andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny eo aminao ka ny tompo ano miaro ny hevitrao ny ainao ny sainao ny tenanao ataony tsy anatsiny anao amin'ny faviany Jesosy Kristy tompo mahatoky izy izay efa niantso anao izy no anefa izany mandehana amin'ny fifaliana sy ny fiadanan'i Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.